Miarabantsika rehetra amin'ny aran'i Jesosy, monina fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao ary faly miaraba anao ihany koa izay sambany vao naheno an'izao fizarana izao atao amin'ny page na atao amin'ny YouTube na atao amin'ny Facebook tianao Jesosy ary tonga eto moa tenako izay hisolo tena amin'ny fiomanana, hitondra tenin'Andriamanitra izay voatendry hanatanteraka an'izany asa fanompony izany dia ampanetretena no entiko hanatanteraka an'izany ka dia alohan'izany arany dia ndao antsika hiary hivavaka satria zava-panahy no hoenontsika dia apetraka eo am-pelatanan'i Jesosy izany. Aleloia! Ary Jesosy Kristy Tompo masina tsara indrindra, ianao izay velona mandrakizay tsy manam-pataperana ny fahalehibiazanao, tsy manam-pataperana ny fanjakanao. Ianao ny tompon'ny teny Jesosy Kristy Tompo, ianao no nanome anay ny teny ka tonga ary ny fotoana Jesosy izay hizarako indray izany teninao izany Jesosy malalo. Alohan'izany nefa dia matsapa-tena hoe tsy tanteraka raha hitondra an'izany teninao izany ka mamindrafo amiko Jesosy araka ny hampianindra-fonao, mamela raha misy zavatra tsy nety nataoko tsy araka ny sitraponao ary mitondra fifonana ihany koa an'izay rehetra mandre an'izao teny izao Jesosy, raha misy tsy araka ny sitraponao dia mamindrafo aminay tsirairay avy tsy hakanavaka ary amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy dia mangataka aminao mba omenao ny lelany nefa mahay Jesosy hitondra ny teninao. Ity Tompo mpanompo tsy mahasoa kely sy bitika ao anatrianao eny Tompo manaiky aho nitondra an'izany teninao izany ka mangataka ny fanahy masonao mba hampiasa indray amin'ity androany ity, hanokatra amin'ny masom-panahinay na za izay mitondra na ho an'izay mihaino rehetra Jesosy dia ianao mihitsy ny hiteny indray aminay tsirairay avy ka mitenena ary Jesosy efa voninkiananao izay amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanao sy nanao an'izany vavaka izany. Aleloia, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika androany dia atao amin'ny Efesiana 4:4 ny andininy 17 ka hatramin'ny 12. Vakiako ny teny ary raha hitanao amin'ny anaran'i Jesosy averika indray mandeha hoe Efesiana 4:4 andininy 17 ka hatramin'ny 12 dia hiara-maka an'izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nasiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana, esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolo-po rehetra. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampianatra sy hifamelahelo tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Amen. Aleloia. Andriamanitra manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo izay dia miteny mihitsy ny soratra masina manao hoe: ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra hoy izy izay nanasiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Inona moa izany atao hoe fanahy masina izany? Fanahy masina moa dia efa hoe tombo-kase izany. Rehefa teny an'izany tombo-kase izany zasy ianao dia fantatsika angamba raha ohatra izao ianao hoe mandefa taratasy any amin'ny posta dia tsy maintsy misy tombo-kase iny vao lasa, tsy maintsy asiana tombo-kase iny izay iny vao manan-kery. Na ihany koa hoe andeha izao tsika, andeha ohatra hoe andeha hivoayazy ankoatra Madagasikara dia tsy maintsy mila passeport zasy ianao, dia iny passeport iny no ahafahantsika miampita amin'ny firenen-kafa ka rehefa tsy manana an'iny tsika dia tsy afaka miampita mihitsy fa dia ao Madagasikara ihany no ahafahantsika mipetraka. Ka eto izy dia miteny mihitsy hoe aza mampalahelo izy nataony an'izay fanahy masina izay, izany hoe fanahy masina izany no tombo-kase amintsika izay rehetra nandray an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy ny fiainantsika. Dia rehefa manana an'izay tombo-kase izay saseanao dia ao anatintsika izy eo anilantsika mandrakariva. Ary io fanahy masina io no manolo-tsainantsika izy amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Ary io ihany koa no ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa tsy manana an'izay tombo-kase izay isika dia tsy afaka manao na inona na inona mihitsy araka ny tenin Jesosy hoe tsy afaka mamoha ny voaloboka raha tsy miray aminy. Izany hoe Jesosy Kristy mila miray amin'ny Jesosy tsika vao afaka mamoha. Dia tahaka an'izany koa hoe rehefa tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy dia tsy afaka
ho tafiakatra mihitsy izay olona tsy manana an'izay tombo-kase izay satria mifanahy masina io ny tombo-kase ahafahantsika miditra ny fanjakan'ny lanitra satria rehefa tonga any amin'ireo lanitra izy dia tsy iza moa izany mifanahy masina izany fa Jesosy ihany ilay fanahy masina izay ao anatintsika fa izy eo amin'izao fotoana izao izy dia eo amin'ny seza fianjanana eo amin'ny voninahiny izy fa naniraka amin'ny fanahiny kosa izy ho amintsika izay rehetra nandray azy nanaiky azy mino azy fa izy no Andriamanitra ary tsika koa tsy afaka ino mihitsy hoe Jesosy ny Andriamanitra raha tsy nomeny ny fanahiny aloha izay tsika vao afaka nanaiky ka izay rehetra mino an' Jesosy izany ka nandray azy ho tombo sy mpamonjy amin'ny fiainany dia nomena ny fanahy masina tombo-kase ary io no ahafahana ifampikônekta amin'ny tompo eny amin'ireo lanitra rehefa tonga izy satria tahaka an'ireny courant ireny koa io hitantsika ny courant no mampirehatra ny jiro dia rehefa apetaka ny prizy dia tonga dia mirehatra ny jiro dia ohatran'izay koa hoe rehefa tonga Jesosy ny amin'ireo lanitra dia tonga dia ohatran'ireny tselatra jiro kely ireny so ny hoe misy ohatran'ny tselatra herinaratra kely ireny tonga dia mandray an'izay rehetra manana an'izay fanahy masina izay ka mitoetra amin'ny sitrapony mandra-piaviny any amin'ireo lanitra eny ary dia ny tenin'Andriamanitra nefa ny eto dia miteny amintsika mihitsy aiza mampalahelo izy ny fanahy masin'Andriamanitra. Inona moa ny zavatra izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra? Ny zavatra mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra dia mazava raha mamaky tsika ny eo amin'ny andininy faraka amin'ny 30 dia misy hoe folentika, misy hoe fahavinirana, fahatezerana, fitabatabana, fitenenana tsy lolopo, ireo rehetra ireo izany raha mbola ohatra ka misy olona manana ny fanahin'Andriamanitra nefa mbola manana an'ireo toetrareo dia tena mampalahelo an'i Jesosy izany. Jesosy ilay fanahy masina dia izy no malahelo raha ohatra ka hoe olona iray izay efa nomeny ny fanahiny mbola manana toetra izay voatanisa eo ambany betsaka ny toetra izay tanisaina fa tsy ho tanisantsika eto izany fa izay voasoratra eto ihany no akatsika lesona satria izy miteny mihitsy hoe esoro izy ny folentika. Inona moa izany atao hoe folentika izany? Izany hoe ianao izany ohatra hoe misy olona mety hoe nanao zavatra taminao dia tena tsy adisonao mihitsy ny zavatra nataony iny ary tena hoe rehefa mahita an'iny olona iny ianao dia tena mihidy vazana mihitsy na dia mety hoe mila anao ary iny olona iny hoe mihindran-javatra na mila vonjy aminao dia tena tsy manome mihitsy ianao ary tsy mamonjy azy mihitsy satria lentika amin'ny fonao izany hoe na ny hamono an'iny olona iny azy mety ho vitanao mihitsy ny hamono afaty azy mety manana fieritseretana an'izany mihitsy ianao anatin'ny sainao any satria tena lentika manana folentika tsy tena hoe mendrika zavatra hoe tsy fitiavana maizina mihitsy izany ilay izy dia tena hoe raha ny fanahin'Andriamanitra no ao anatintsika ka manana izany toetra izany tsika dia tena malahelo Jesosy satria dia izao ny olona izay nomena ny fanahy masina dia nanala an'izay ratsy rehetra tao anatintsika izy fa indraindray koa tsika mantsy na dia efa hoe nomena antsika ny fanahy masina dia amin'ny maha-olombelona antsika dia lasa ohatran'ny hoe mitarika antsika ihany ilay izy hanao an'izay sitrapontsika tsika fa lasa tsy mihaino ny sitrapon'Andriamanitra. Eo koa izy miteny mihitsy hoe ny fahavinirana hozy izy nataony sy ny fahatezerana. Tsika izany tsy mila hoe vinivinitra foana mitezitezi-poana amin'ny zavatra tsisy dikany fa na izany koa dia mahatezitra mampalahelo ny fanahy masina tsy hoe tezitra fa malahelo izy raha mbola amintsika izany toetra izany ary ihany koa ny fitenenan-dratsy sy ny lolopo tsika izany tsy tokony hita any am-bavantsika ny fitenenan-dratsy na dia amin'ny zanaka naterantsika arany dia tokony hitenenantsika tsara foana na ny zanaka naterantsika ary fa tsy hoe azafady raha hiteny hoe tenatenainao ny zanakanao, alikaalikainao ny zanakanao nefa zanaka nateraka anao fa tokony ho mamy sira foana mivoaka amin'ny vavantsika na amin'ny olona manodidina ary izany na amin'ny vady andefimandrinao ary izany dia tokony ho hita amintsika ny teny tsara fa tsy miteny ratsy tsika. Indraindray koa tsika
mety tsy amin'ny ankonana fa mety hoe amina mpanompon'Andriamanitra, dia mahita an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ohatra hoe mitory izy akoatran'izay fitoriana izay fantatrao, dia tonga dia miteny-dratsy ny fanahy masina ianao hoe devoly izany, fa tsika mila mandinika tsara satria ny zavatra ohatr'izany dia mampalahelo ny fanahy masina izany. Raha ohatra ka fanahy iray ihany no mampiasa anao sy mampiasa an'ilay olona nefa hitorenana ratsy ilay olona fa hoe devoly no mampiasa azy, dia alahelo ilay fanahy izay ao anatintsika ao. Dia tena hoe mila mandinika izany tsika amin'ny zavatra rehetra, mila mangataka ihany koa tsika satria ny fanahy masina ihany no afaka hampafantatra antsika ny marina rehetra izy. Dia ny lolo-po, tsika koa izany tokony hanana an'izay lolo-po izay intsony, satria rehefa manana lolo-po tsika dia tena hoe aretina ho antsika koa io lolo-po io. Rehefa ny olona manana lolo-po dia lasa miteraka aretina izy, izany hoe ratsy izany ny lolo-po e. Mitahiry lolo-po zavatra efa lasa tany, ela be tany, efa ohatra hoe efa miteny hoe hifamela heloka nefa ny avy eo vao misy zavatra kely mifanditra dia mbola naverina indray ilay zavatra efa tsy tadiditsony tany amin'ny taona ela be tany, satria mbola marary ao anatinao ilay izy. Raha izay izany mbola hitanao amin'ny fiainanao hoe mbola tsaroanao foana ny zavatra nataon'olona ela be tany ka mbola misy fahatezerana ao anatinao mamoaka ny teny ratsy, mamoaka ny teny izay efa vita taloha be iny, dia mila mandini-teny tsika fa misy zavatra tsy normal ao anatin'ny fontsika ao. Ary fontsika io dia tena hoe zavatra kely fa tena sarotra, zavatra sarotra dia tena sarotra io fa apetraka eo am-pelatanan'ny Tompo, mangataka aminy tsika fa izy ihany no mahay manova antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra mba tsy ho tonga amin'ilay plasy izay tenenin'ny soratra masina tsika hoe hampalahelo ny fanahy masina, satria fantatsika fa raha minima anao izay mampalahelo ny fanahy masina tsika ry havana dia hialy izy. Mialy izy rehefa dia hoe efa narina ianao mandre ny teniny ianao isan'andro nefa mbola minima mifikitra amin'izay zavatra mampalahelo azy ihany, dia mialy izy, mandeha izy satria io fanahy masin'Andriamanitra io dia mora miala. Ka tsika izany mila tena hoe mikolikoly an'izay fanahy masina izay mba ho tanteraka amintsika ny hoe amin'ny andro fanavotana, satria ho avy ny andro fanavotana ry havana. Efa navotana aloha tsika tamin'ny voalohany fanavotana dia misy endrika anankiroa. Navotana zany ianao niala tany amin'izao tontolo izao tamin'ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra, ary ny fanavotana faharoa dia ny fampiakarana izay andro iavian'ny Tompo iny amin'ny raholanitra indray, hakany ny fiangonana, hakany ny olona. Ny fiangonana dia tsy hoe ilay trano natao tanana akory fa zasy ianao ny fiangonan'Andriamanitra, lahy sy vavy, ankizy, mikamba anao ny atao hoe fiangonana fa tsy ilay natao tanana, dia hakany anazy izy amin'ny fotoana izay fa voatendrin'Andriamanitra iray. Ny eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo moa dia mazava sady efa voazava teo ihany hoe ary aoka kosa hozy tsika, aoka kosa hozy samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, hifampianatra sy hifamela heloka. Izany no didin'Andriamanitra amiko sy aminao rahavavy malala, ranadahy malala. Raha mbola misy zavatra mety hoe ataonao amin'ny namanao, amin'ny anadahinao, amin'ny rahavavinao, na ao amin'ny Tompo na ireo mpiray tam-po aminao na manodidina anao, dia mila ialantsika hafaingana izany mba ahafahan'ny fanahy masina miasa tanteraka ao amiko sy aminao. Dia eto izy maniraka sy maniraka anao hoe aoka tsika mba samy alemy fanahy amin'ny namantsika ary ihany koa hifampianatra. Inona moa ny malemy fanahy? Tena hoe rehefa malemy fanahy ianao dia tsotsa sady azo iaraha-monina ianao no mandefitra ihany koa ianao, na dia misy zavatra tsy mety ara dia hainao ihany mandefitra amin'iny. Dia mila mifampianatra koa tsika, mila mitory ny tenin'i Jesosy amin'ny hafa tsika ry havana, mila manambara ny fahatsaran'i Jesosy amin'ny hafa koa tsika mba andraisan'olona an'i Jesosy ho tombo sy mpamondro amin'ny fiainany, mba tena ahafantaran'ny olona hoe misy Jesosy dia zasy ianao ny rahana hoe mifampianara. Ary na itsika samy tsika ary dia mbola mila mifampianatra andro aman'alina, satria misy tenin'ny soratra masina izay koa hoe raha mbola atao koa hoe anio dia mila
mifampianatra zasy ianao, mifampitarika amin'ny tsara, mifampianatra amin'ny tsara, fa tsy hoe hifampianatra amin'ny ratsy, hifampitarika amin'ny ratsy fa hifampianatra amin'ny tsara, hifampianatra ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina. Ny fianoantsika zao dia efa hoe efa fitiavana izao fitiavana no hiaretanao mihaino ny tenin'Andriamanitra. Na dia atao hoe somary lavalava kely ary ny tenin'Andriamanitra indraindray dia tena maharitra ianao mihaino. Fitiavana izany, fahalemem-panahy izany. Ary ihany koa tena hoe vonona hiaino anatra ianao, matoa ianao maharitra amin'izany hoe fianoana ny tenin'Andriamanitra izany. Ary tena fahasoavana lehibe ho asy ianao no mandre an'izany tenin'Andriamanitra izany andro aman'alina. Ary ny tenin'ny Tompo koa dia mbola miteny koa izy hoe sy hifamela heloka hozy tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Tena hoe tsara ny Tompo ry havana ary maniraka antsika izy mba hifamela heloka, satria Jesosy Kristy ny efa namela ny helokantsika. Itsika izay tena hoe tsy mendrika ny hanana anjara amin'izany hoe handova fiainana mandrakizay izany no navelan'i Jesosy Kristy ny helokantsika, nitondrany azo fijaliana zasy ianao, nikapohana azy nandatsahany an-drano zasy ianao dia ny fahotana rehetra izay natao sy nataonao dia efa navelany Jesosy. Dia nirahany koa tsika hoe mahaiza antsika mifamela heloka ka n'inona zavatra nataon'ny olona taminao dia ny Tompo hanome fanahy ny famelan-keloka ao anatintsika, satria ny fanahy izay namelan'i Kristy heloka antsika dia iny koa ny harotsany ao anatintsika. Dia raha ohatra ka mbola manana an'izay toetra tsy mahay mamela heloka izay isika dia angatahana izay, fa hozy ny teniny hoe mangataha dia omena. Azo angatahana tsara amin'i Jesosy amin'ny fanahy ny famelan-keloka izany. Jesosy omeo anahy ilay fanahy izay tao aminao izay namelanao ny heloko, mba hamelako ny heloko ny rahavaviko na ny anantahako na ny manodidina n'iza io, na mpampiasanao io, na fianakavianao io, na vadinao io, na zanakao io, n'iza mety hoe nanao zavatra tsy nety taminao dia mahaiza mamela heloka. Mangataha amin'i Jesosy hanananao izay fanahy famelan-keloka izay, fa tena sitrapon'Andriamanitra, tena tian'i Jesosy ary mahafaly ny fanahy masina izany mijery azy ianao hoe mifamela heloka izany. Ka aoka izany tsika tsy hisy hanana lolo-po, tsy hisy hanana hoe fahavinirana, tsy hisy hanana fahatezerana, tsy hitabataba lava koa. Ny fitabatabana moa dia endrika maro fitabatabana, misy ny hoe mitabataba miady an-tsena, mitabataba mpiara-monina, mifampitabataba miadina samy-piavana ary dia miady ao anatina fivoriana iray, dia fivorim-pianakaviana dia raikitra ny tabataba dia lasa ady, lasa fifamonoana mihitsy n'ilay izy ny farany. Dia izany rehetra izany dia tsy sitrapon'ny Tompo izany. Misy koa ny vehivavy ao anatina tokantrano kizitina, tsy azo atao n'inona mihitsy fa mitabataba foana ary tsy mba ahitana fitiavana eo aminy na vadina izany, tsy mahita hoe filaminana fa isan'andro dia tabataba matory ihany angaka tsy andranesanao tabataba ao anatin'ny trano. Dia tsika izany tsy tokony hanana an'izay toetra izay, na lehilahy koa manana toetra an'izany. Kitakita lava, mipetrika lava, hany ka tena hoe lasa mankaleo ny miara-monina ao anatin'ilay tokantrano, nefa ny tokantrano izany tokony hatamana izany. Dia tena hoe ilaintsika izany manana fandeferana eo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ilaintsika amin'ny fanahy masin'Andriamanitra, ilaintsika Jesosy Kristy Tompo aloha voalohany indrindra. Raha mbola tsy manana an'i Jesosy ho Tompo sy mpamondro ny fiainanao ianao, raiso izy ho Tompo sy mpamondro ny fiainanao dia izy ny handrotsaka amin'ny fanahiny aminao. Raha mbola misy aminao ireo toetra rehetra ireo dia ny fanahin'ny Tompo ny hanala an'izany ao anatinao. Dia ho antsika rehetra izay efa manana an'i Jesosy dia mahay-reta hatramin'ny farany, mahay-reza amin'ny fanompoana ny Tompo ary hahazoany mafy izay hanananao mba tsy hisy ny satroam-poninahitra ao. Dia mangataka amin'i Jesosy foana tsika mba tena hoe hananantsika an'izay fanahy famelan-keloka, fanahy fampianarana ary ihany koa fanahy fahalemem-panahy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Aleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy Tompo, fiadanana kosa dia ho aminao sy ny ankohonanao. Daholo tsika hisaotra ny Tompo noho izay teniny izay. Aleloia. Jesosy misaotra anao raha mbola nomenao nafako nitondra izany teninao izany. Jesosy izay teny lesana nomenao teto dia ianao ny Jesosy tena hoe
hikasika ny tsirairay avy eny fa na za izay nataonao fitaovana anjara ary dia nandray ihany koa. Dia mankasitraka anao Jesosy malala ny amin'ny teninao ny amin'ny fikasihanao an'ny tsirairay avy izay nandray an'izao teny izao. Omeo anay Jesosy ny fanamasinao tena hoe hitoetra ato anatinay ary mba tsy ho hisy aminay anie Jesosy ny hoe anao izay ampalahelo ny fanamasinao fa mba hanatanteraka ny sitraponao anayko ampiasainao amin'izay rehetra tianao izay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompona avaka izany vavaka izany misaotra Jesosy Aleloia. Amen. Izay indray ary ny tenin'Andriamanitra ary manasa anao akony ho anao izay manaraka an'izao pazy izao ka mbola tsy niambone dia ambone ny pazintsika dia mba ho hitanao foana ny fizarana rehetra izay rehetra partazeny eto amin'izao pazy izao. Tahin'ny Tompo ny tsirairay avy. Amen.